Diavana malalo amin'ny tompo dia mbola ampitomo amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hoy ny voalazan'ny Marka toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo teo ry havana raha nanaraka tsara ny famakiana ireo perikôpa isika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Ny be ao an-tsaina avy hatrany raha mandeha izany teny izany ry havana ny fitantaran'ny Marka ny amin'ny nanondrahana amin'ny 12 lahy nanondrahan'i Jesosy Kristy azy dia izao tsy ny fiangonana dia tsy natao hibebaka fotsiny ihany fa nasaina ny tory sy ny taona ny afaka mba hibebaka. Ny fiangonana tsy natao hoe hibebaka fotsiny ihany fa nasaina ihany koa mba hitaona ny hafa hibebaka. Raha avadika amin'ny teny hafa dia izao ny fiangonana ary tena anjara andraikitra ny fiangonana ny mitory ny fibebahana. Izany fiangonana izany ry havana tokony ho fantatsika tsara izaho ianao isika rehetra dia tsy hoe ny mibebaka fotsiny ihany no anjara andraikitsika fa tena anjara asantsika koa no mitaona ny hafa mba hibebaka araka izany. Saingy izao ry havako malala tsy dia zavatra hoe mandeha ho azy loatra izany ary tsy zavatra tsotsorona akory fa misy ny fampianarana izay tokony ho azontsika tsara mampitory ny fibebahana antsika, izay mpitory ny filazantsara dia mitory fibebahana. Dia misy tokoa ny fampianarana izay hoentiny izany Marka toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo izany amintsika amin'ity an'ity. Ary loha hevitra antsika raha teo moa dia mbola manao hoe mibebaha eo anatrehan'ny tompo. Dia havana malala ino ary fampizarako aminao amin'ity an'ity. Izany fampianarana izany ho antsika mpitory ny fibebahana moa mba fantatrao ve fa misy toetra takiana aminao rehefa mitory ny fibebahana ianao na mitona ny olona hibebaka ianao dia misy toetra mba tsara anananao anatin'izany. Toetra telo ny fampizarako aminao amin'ity an'ity ry havana. Ireto izany toetra telo izany. Ny voalohany dia izao ahaka mba ho mpitory ny fibebahana isika ka mpitory manaky hiara-iasa amin'ny tompo sy hiara-iasa amin'ny hafa. Izay mpitory ny fibebahana dia mpitory mahay manaky hiara-iasa amin'ny tompo sy hiara-iasa amin'ny hafa. Hoy ny andininy fahafito ry havana raha voamendony perikôpantsika amin'ity an'ity. Ary ny antso ny 12 lahy keo aminy izy ka naniraka azy tsiroro sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Ary ny antso ny 12 lahy keo aminy izy ka naniraka azy tsiroro sy nanome fahefana azy hamoaka fanahy maloto. Ry havana malalo amin'ny tompo mazava tsara izany ary asehon'i Jesosy Kristy tompo fa tsy te hiasa rery izy. Azony ataony namoaka ny fanahy maloto n'izao tontolo izao. Azony natao tsara vitany ny namoaka ny fanahy maloto rehetra izay nanjaka teto amin'izao tontolo izao. Fa saingy tsy nona tamin'izany izy fa te hanome ohatra izy dia ny fanahy ny fiaraha-masy ka dia izao no natao niantso ny 12 lahy izy ary mpiara-miasa aminy akioamy mpiara-miasa aminy nomeny ny fahefana hamoaka ny fanahy maloto. Ao anatin'izany anefa ry havana dia mazava ho azy fa tena tia fiaraha-miasa amin'ny tompo manoloana ny fitoriana ny fibebahana ny fitoriana ny famonjena. Tena tia fiaraha-miasa amin'ny tompo ary mbola nampiny izany ka tsy navelany andehanao izay saim-patany fotsiny ihany reto mpianatra ny 12 lahy reto. Tsy navelany fotsiny anao izay dany kibony ihany na izay tiany atao amin'ny fitoriana izay tokony ataony fa nomeny ny fanahiny masina ihany koa hamoaka fanahy maloto ilay fahefana. Dia aoko fantatsika tsara fa midika izany fa ny tompo dia te hilaza amin'ireo hoe izaho manome ny fahefana anareo izaho mbola miaraka aminareo eny ihany manatanteraka izany. Izaho mbola miara-miasa aminareo fa tsy manao izay tianareo ianareo akory ao anatin'izany rehetrarehetra izany.
riavana malary endrika roa tahak'izany ny fiarah-miasan'ny tompo fa ny fahatelo farany dia zao ny fetsiky ny tompo satria mazava tsara la eo amin'ny marika toko fahaenina ity eo amin'ny andininy fahafito dia ny hoe naniraka azy tsy roaroa naniraka azy tsy roaroa izany hoe tsy navelany andeha rery koa ireo izany hoe tsy navelany andeha tsirairay ireo ka samy mandeha hoe atsy ny sasany sisa fa nataony ko reo hoe andany ianareo mitory ny fibebahana ka mandeha tsiroaro izany hoe miara-miasa midikan'izany tiany Jesosy baribary teo anoloan'ny 12 lary avako fa zava-dehibe tokoa ny fiarah-miasany sy ny fiarah-miasa ho amin'ny olona izay antsony rehefa mitory ny filazantsara mitory izany fibebahana zany ary tsy iandry avako fa satria perikopantsika misy telo amin'ity an'io ty tony mazatra dia aoko fantatsika efa ao amin'ny Jeremia toko fahina amin'ny telopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo ane dia tsaroany Jeremia mpaminany fa mafy loatra ny zavatra rehetra izay niaritra taminy ny adidy ny faminaniana sy ny hafa ka raha nitaona ny zanak'Israely bebaka izy dia mbola nitady mpiara-miasa ihany koa tamin'ny baroka tsy mpaminany ary Jeremia mpaminany no mpaminany fa saingy kosa niezaka Jeremia mpaminany nitady mpiara-miasa dia baroka izany hoy ny voalaza ry avako ao amin'izany Jeremia zany ho indrina ny mpaminany ary Jeremia nandidy amin'ny baroka hoe izao dia voahazona ka tsy afaka makany an-trano Jehovah fa mandiany ianao ka avakio anatrehan'ny vahoaka ny tenin'i Jehovah ao amin'ny Jeremia toko fahina amin'ny telopolo andininy fahadimy sy ny fahaenina ry havana malala fiarah-miasa avokoa no ilaina amin'izay mpitory ny filazantsara mpitory ny fibebahana rehetra ary mazava ho azy fa raha namaky tsara ny Korintianina faharoa teo sika izay epistilitsika tamin'ny teny ity ka ny andininy fahafito ka ny toko fahafito ka ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafolo dia mazava ho azy fa finaritra ery Paoly apôstôly fa na dia atao anatin'ny fahasairanana azy amin'ny toriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy dia milokaloka izy ary faly fananana mpiara-miasa dia hitotosy zany amin'izany sy indrindraindrindra ny kristianina tany Korinto zao lesiny ry havako malala olombo antso isika olona natsony Jesosy Kristy isika ary matoa ianao tonga eto amin'ity tebolony ity matoa ianao mandre zany tenin'Andriamanitra zany dia tsarovy fa olombo antso avokoa isika rehetra tsy mionona amin'ny fibebahana isika tokony ataontsika zany ary tokony hibebaka isika fa tsy maintsy mitaona ny hafa hibebaka ihany koa isika ka izao aza miambo avita irery ny asan'Andriamanitra aza miambo avita irery ny asan'Andriamanitra fa meteza hiara-miasa amin'izy Jesosy Kristy tompo meteza hiara-miasa amin'ny manodidina anao araka izany fantatsika tsara ny aby fa endriky ny fiarah-miasa no zavatra tsy maintsy iainan'ny fiangonana fa maninona no misy mpitandrina fa maninona no misy mpiandry aty am-piangonana fa maninona no misy dekona aty am-piangonana hitanareo neny fa maninona no misy mpitendry zava-maneno aty am-piangonana fa maninona no misy atokopira mpampianatra sy kolelahy sampana samihafa aty am-piangonana ny antony zany dia tian'Andriamanitra mba tsy ho fandaminana fotsiny ihany fa mba hisiny ny fiarah-miasa aty anivon'ny fiangonana araka izany tadidio fa aty anivon'ny fiangonana ry avy ny fitoriana ny filazantsara dia tsy vita n'olombely tsy vita ny tokana fa tsy maintsy iaraha-miasa amin'ny tompo ary iaraha-miasa amin'ny hafa ihany koa ny tena mampalahelo ry havana malala dia izao mahita fiangonana tokony hiara-iasa mahita ao anatin'ny fiangonana izay tokony hiara-iasa kanefa misaratsaraka mahita ny fiangonana miady sy mifandritaka sanatry ny vavy mahita ny any anaty sampanany sy mifakahazo mahita ny any anatiny reny atoko-panompona hafa rehetrarehetra reny isika mpino kristiana toa tsy mifakahazo
mifandrafy mihitsy aza indraindray ry havana malalo amin'ny tompo raha mpitory ny fibebany isika tsy maintsy miara-miasa amin'ny tompo tsy maintsy miara-miasa amin'ny hafa ihany koa arak'izany tadideo fa tsy mahavita mitovy fibebany zany ny fiangonana mifandritaka ny fiangonana misaratsara ny kristianina tsy mifankaty ny kristianina tsy mahay miara-miasa eo amin'ny fiainana tsy zany ny atsonantsika fa ny atsonantsika dia ny taona ny hafa mba hibebaka ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny tompo sy ny hafa ihany koa izay ny voalohany hafa raha mpitory ny fibebany ianao dia mety eza hiara-iasa amin'ny tompo sy hiara-iasa amin'ny hafa ihany koa ao anatin'izany fa ny toetra faharoa dia ity raha mpitory ny fibebany ianao dia aoka mba ho mpitory mahajoro tsara tsy ho variana amin'ny tombontsoa fotsiny ihany aveo raha tena mpitory fibebahana marina ianao ka izany ny antsonanao mpitory ny filazantsara ny dikan'izany atao mpitory ny fibebahana zany dia aoka tena mpitory mahajoro tsara ianao fa tsy ho variana amin'ny tombontsoa fotsiny ihany hoy ny voalazan'ny andininy fahavalo avaka ao amin'ity marika toko fahaenina ity ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny aleny na hany amin'ny fekibo afa-tsy tehina ihany fa sokapa mitongotrareo ary aza mitondra akanjoroa dia misy miteny amin'ny olo havany manao hoe ary avelan'ilay Jesosy miboridana mihitsy avelan'ilay Jesosy Kristy mahantra fadiran'olona ny 12 laza indrany tsy zany ny tiany tompo atao amin'io fa ny tiany tompo tenenina ao anatin'izany ry havana dia izao ka nandrarany ny 12 lahy dia mazava loatra norarany mba tsy antezy na isaina loatra ny amin'ny nofo ireto 12 lahy reto fa mba hijoro tsara tehiteny ny tompoka manao hoe aoka izany anina izany izany kitapo zany izany vola zany izany akanjo solo sy ny sisa sy ny sisa zany tsy ho zava-dehibe loatra izy tsy nanao hoe aza manao akanjo ianareo na aza mihina-kanina tsy zay mety fa ny zavatra napetra reto dia tsotra aza mitondra an'izany ianareo fa rehefa tonga any ianareo ho hitanareo fa za miara-miasa aminareo azo zany rehetrarehetra zany ianareo ry havana malalo amin'ny tompo indraindray isika rehefa mitory fibebahana dia mitory amin'ny nofo ny atao hoe mitory amin'ny nofo ny zava-dehibe amintsika dia izao rehefa mibebaka dia mahazo any rehefa mibebaka dia mahazo ny kitapom-batsy rehefa mibebaka dia manam-bola rehefa mibebaka dia mahazo an'izao sy n'izao sy n'izao tsy zany fa Jesosy kosa dia tena te ampiseho fa tokony hajoro tsara inona moa dikan'izany hoe mahajoro tsara rehetra zany diavana ny dikan'izany hoe mahajoro tsara zany dia namafisin'i Jesosy amin'ny zavatra narofotsy ihany hoy izy eo amin'ny andininy fahasivy fa sokapa ny tongotrareo ary ao amin'ny andininy fahavalo dia misy ny hoe afa-tsy tehina ihany fantatsika tsara ry havana fa matoa manao kapa ny olona raha mandeha lalan-davitra iray dia mba havita ny lalana ny dikan'izay mba tsy voan'ny zavatra ka andratra azy eny an-dalana izy mba tsy hitsovaka ny tongony sy ny sisa sy ny sisa dia manao kapa izy mba ho tody hatramin'ny faran'izany lalaka-leny zany toy izany koa ny tena dia na mandeha lalaka silasila ianao na mandeha zavatra hafa ianao raha sanatria mitady ronjona ianao dia iny ny teheranao ka mba mahajoro tsara ianao amin'ny asa rehetrarehetra ihany noho izany ry havako malala matoa Jesosy Kristy tompo nanafatrafatra ka nandrara mihitsy aza mba tsy hisailany amin'ny nofo fa mba tsy hitondra fa-tsy ny tena sy ny kapa fotsiny ihany akoatran'izay efa hanaovana eny sy ny sisa sy ny sisa dia tokony ho fantatsika tsara fa tiany tompo hajoro tsara izy ny mpitory zany tiany tompo isika mba havita tsakany tsy andavany ny zavatra zay efa niantsony ny atsika mba ho tanterantsika ry havana malalo amin'ny tompo mampalahelo matetika ary tsy mitsara akory raha nyteny zany fa misy mpitory ny filazantsara tsy manan-katao afa-tsy ny mampanantena ny nofo manao an'izao dia misitrany ianao manao an'izao dia hanambola ianao hitobaka ny fitahinao aminao sy ny sisa sy ny sisa ry havana malala
aoka joro tsara sika ao anatin'izany rehetrarehetra zany everina saina mitombo ny filazantsara fa vo mare hoe lalandavitra nalaza avizao dia milaza sy mamorona n'izao rehetrarehetra zao fa tsy hoanitsika misy an'izao any misy an'izao any tokony ajoro tsara sika tadio fifanomeny ny tompo-teny isika ao anatin'izany rehetrarehetra izany ianao ny ariavana Paoly apôstôly dia nilava amin'ny zava-tsara tamin'ny Korintiana rehefa nanoratra an'izany izy dia nilaza izy raha fitinina ny tiany voalaza riavana dia izao tena mafy ny fitoriana ny filazantsara kanefa tadio fa ireny mafy ireny mety nampalahelo anareo aoka tsy hampalahelo anareo amin'ny nofo ireny fa aoka hampalahelo kosa satria mitaomana ho amin'ny fibebahany anareo mahasoa anareo zany ianao ny riavako ny andininy fahadimy amin'ny Korintiana faharotoko fafito hoe nilasan'ny Paoly apôstôly azy rehefa nanoratra ho an'ny Korintiana izy tsy hiaina ny nofonay fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra teo velany misy ady tao anatin'ny misy tavitra zany hoe tena hoy Paoly apôstôly hoe raha resaka nofo ny fitoriana ny filazantsara tena ny ainanay zany fa ny fiainanay manontolo dia ny maha olona anay ny mahanofo anay dia nisy ady sy nisy tavatra kanefa voalaza amin'ny Paoly apôstôly raha mamaky tsara ny perikopio tsika nanam-pifaliana izay ahitamin'izany ary fampizarany amin'ny kristianina tany Korinto izany riavana malalo amin'ny tompo fampianaran'ny tompo izany ary tokony ho fantatsika tsara fa raha mahay manaraka tsakany sy andavany izany fampianaran'ny tompo izany isika dia ho lavorary miasa rehetra izay nampeleketana tsika tokony ho fantatsika izany na inona ndraiky tao aty anivon'ny fiangonana na inona ijoroana vavolombelona noho ny amin'ny tompo ao amin'ny tokantranonao amin'ny toeram-piasana any amin'ny hafa rehetrarehetra any aty am-piangonana raha teo mazava ho azy eny amin'ny manodidina anao eny ho atsika aty amin'ity fireneny ity dia tokony ho fantatsika tsara fa aoka tsy ho anao zava-dehibe ny amin'ny nofo isika fa mijoroa vavolombelona ka mahajoro kosa isika ao anatin'izany rehetra izany fa raha zany ny vitatsika dia ao vavonjy tokoa ny fanahin'ny olona fa tsy ny vatany fotsiny any ary aoka isika ilaza amin'ny olona fa ny fanahiny tena mila fibebahany fa tsy ny vatany izay mety olombelona izay mety nofo fotsiny any hoy ny andininy faharoa folo sy ny fahatelo folo mpiavaka ao marika toko fahenina dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona ary demoni maro no navoakany midikan'izany fanaratsy maro no voavitra ny sora fanahy maro no voavitra tao anatin'izany ary nosorany diloeny mararomaro ka nosotran'izany hoe tsy ny fanahy rery ihany no mibebaka fa trano nofo dia nahita fifaliana satria nosotranany tamin'ny fanosorany diloelo izany no ilain'ny tompo amintsika diavana diavana malala tandremo aza mba mampanantena ny olona fotsiny ihany fa famonjena dia amin'ny nofo fotsiny fa taon'ny olona mba hibebaka ho an'ny fanahy misoratra masina riavana amin'ny alalan'ny Paoly apôstôly dia milaza an'izao any amin'ny Korintiana voalohany toko 10:25 any manao hoe raha n'izao fiainan'izao ihany no anatanantsika ny Kristy dia mahatra indrindra olona rehetra isika fampahirezana meko anao riavana dia izao tadidio tsara aza mitsiritra niny hafa raha ny mahanofo fotsiny any fa meny tompo hafa koa ianao mety mba mampitsiritra ny hafa aza mitsiritra an'izay mety ho an'ny hafa raha ny nofo fotsiny any fa izao kosa samy isika rehetra mitsiritra ny famonjena ny fanahintsika fa ny fibebahana zany no ataontsika araka an'izany riavana malalo amin'ny tompo aza mpitorobela zao isika avery aoka isika tsy mpitory ny filazantsara na mpitory ny fibebahana ho bela zao fotsiny ihany ka milaza tsanga tsy haman'orona amin'ny olona fa aoka isika ho mpitory ny fibebahana ka hijorotsika ary izay ihany no tokony hijorotsika fa ny hafa koatran'izay dia zava-bola ihany efa nomen'ny tompo teny ianao efa nomen'ny tompo kapy ianao tsy tenin'ny tompo aratra ianao midikan'izany
tsy tiany tompo hitolefika ianao midikan'izany, tsy tiany tompo reraka andalana fotsiny ihany ianao, fa tiany tafity ianao amin'ny fitoriana rehefa niantsony ianao. Ka na inona anjara asa ny antson'ny tompo antsika, maro zany tsy azo tanysaina, dekôlina, biraom-piangonana, mpitandrina, mpiany, mpitendry zava-maneno, mpampianatra sekolelahady sy ny hafa rehetrarehetra ihany koa, ireo sampana maro samy hafa rehetrarehetra ireo, rehefa didy ny antson'ny tompo aminao dia mahajoroa ary mijoroa amin'izany rehetrarehetra zany, fa tiany tompo ianao araka izany. Io fahatelo farany amiko ty dia aveko aminao indray aloha retoetra roa izay nijerentsika teo: ny mpitory ny filazantsara, ny mpitory ny fibebahana dia manaky hiara-iasa amin'ny tompo sy hiara-iasa amin'ny hafa. Ny mpitory ny filazantsara, ny mpitory ny fibebahana dia mahajoro tsara amin'izay andraikitra nampanaovina azy, fa tsy ho variana amin'ny tombontsoany fotsiny ihany. Fa ny fahatelo kosa riavana dity: ny mpitory ny filazantsara tsy hoe mahay miara-miasa amin'ny hafa fotsiny ihany na mahajoro tsara fotsiny ihany, fa ny mpitory ny fibebahana dia mahay miara-monina amin'ny rehetra. Mazava tsara ny fanampianaran'ny tompo riavana raha mamaky izany izy hoe ny 10 sy ny 11, ary io koa izy tany izay trano idiranareo dia mitoetra ho mandra-pialanareo any, dia mitoereo mandra-pialanareo any, ary izay tanàna tsy mampandroso anareo na tsy hiaino anareo, raha miala ianareo dia atsano ny vovoka ao am-paladianareo ho vavy olombelona miandy. Mazava tsara ry havako fa misy roa nanondrano tompo antsika: ao ny miaino ka mibebaka, ao ny mafy fo ka sy manaiky izany fibebahana izany. Ary ao fa fantatsika ry havako fa ny dikany hoe ahitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo dia te hilaza ny tompo fa rehefa vitanareo zay, efa nandalo teo nareo zay, fa ny vovoka amin'ny tongotra dia manambara fa hoe tsy hiaraka aminareo amin'izay asa hafa ataonareo ntsony, ny hamafy ny fony zany olo zany ka tsy mety mibebaka. Zay fotsiny ihany, ary ny tompo malala izay atao azy araka izay. Ry havana malala, anisan'ny zavatra manahirana antsika ary fitenitsika matetika ka izao any pastera ny olany, ka izao any amin'ny pastera ny manahirana dia mahita ny olona tsy manana fahasahiana hitovy fibebahana tahaka an'izany. Fitenitsika matetika andreo hoe ka kristianina tsy maintsy mahay miara-monina aman'olona. Ny atao hoe kristianina mahay miara-monina aman'olona dia kristianina mandefindefitra. Zany ny atsika kristianina tsy miteny, alao tsy miteny fa sao dia manahira. Kristianina manarosarona fotsiny ihany na dia efa hita tsy tompo. Lazain'ny tompo dia tsotra, raha mandray anareo izy, zany hoe mety mibebaka izy amin'ny fitoriana dia ataonareo, dia mijanona eo miarah amin'ny toetrano. Fa raha tsy mandray anareo izy, ahitsany ny vovoka amin'ny tongony, dikan'izany dia zao porfo ihany ny fifanandalo teo ianareo, vita ny adidinareo anjarany sisany rehetrarehetra, tsy misy manaraka anareo any, ahitsany ny vovoka amin'ny tongotrareo araka izany. Ry havana manala, indraindray misy asaina mitoro filazantsara tsika ary tena misy zany. Vao mahafantatra hoe misy olona anina any ohatr'izao, aza miditra ao, aza makao fa sao dia manahirana, ohatrany tsy sako ny miditra ao sy ny sisa sy ny sisa. Ry havana malala, tsy zany ny fitoriana ny filazantsara zany, ary tsy zany ny mitoro ny filazantsara, fa mahay miara-monina amin'ny olona rehetra isika, na inona fivavahana, na inona tsy finoana, na inona finoany sy ny ampanana, isika kristianina dia mahay miara-monina amin'ny olona rehetra. Ary tadidio tsara fa ny fomba fahaizana miara-miana amin'ny olona dia miainga avao amin'ny tenanao aloha. Mahaiza ianao miara-miaina amin'ny tenanao, izany mahatonga antsika hoe karakaraina ny vatana, kolokoloina ny tena, mba manao metimety sy ny sisa sy ny sisa, tsisy maharatsy an'izany. Fa rehefa manao metimety ny tafahoatra koa ianao dia tsy mahay mikarakara ny vatanao ianao dikan'izay. Araka ny baiboly mihitsy anie zany ry havana, ary tokony ho fantatsika ihany koa
fa rehefa izay dia mahaiza koa isika miara-monina amin'ny manodidina antsika ny ao amin'ny ankonana ny dikan'izany voalohany. Miara-monina amin'ny ankonanao ianao ary mahay miara-monina amin'ny Jesosy ianao izay efa ao anatiny no ankonanao ihany koa. Fa tsy hoe eo mason'i Jesosy ianao mifanaritaka lava izao. Hitan'i Jesosy anie izany dia raha miady sika fanaritaka lava itsika tokantrano hitan'i Jesosy reto izy. Jesosy manome famirapo ihany, Jesosy manome hazavana ihany, Jesosy manome sakafo le nofo ihany. Fa ny fanahintsika kosa dia mifanaritaka eo, fanao faravava eo, mikafara teny eo sy ny sisa. Fiavana malala tsy sitraka Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Koa izao fiavana tsara fantatsika, tsy mora ny asa rehetra. Raha mijery tsara sika tsy mora ny zavatra nanjohan'i Jeremia tamin'andro avaka sy Baroka manoloana ny hamafy ny fonony zanak'Israely tsy mety bebaka, fa saingy noho ny fahaizana sy ny fahasahiny hanatanteraka ny antson'ny Tompo dia nibebaka ihany ary nandray ny famolafon'Andriamanitra ny zanak'Israely. Mety tsy mora tokoa no mitaona ny vadinao miditra am-piangonana, lazaiko anao zany. Mety tsy mora no mitaona ny ray aman-dreninao mba hivavaka, lazaiko anao zany. Ary tsy zavatra mora ihany koa no mitaona ny raita-po aminao, fa mety say antsy ianao mihitsy ary sinitsisa ka hiteny ratsy ianao. Fa izao kosa rehefa ianao no miara-monina amin'ny Tompo sy ny miara-monina amin'izy ireny dia hivavy koa izany rehetrarehetra izany. Tsy maintsy misy fanankanana ny antson'ny Tompo ihany, tsy maintsy misy setrana ny antson'ny Tompo. Fa izao aoka isika sa hisedra ny fanankanana, aoka isika sa hifanatrika amin'ny fahatovena, aoka isika sa hifanojo amin'ny mafy, aoka isika sa hifanehitra amin'ny olany nofo sy ny sisa. Fa rehefa mahatanteraka izany sika dia tonga amintsika ny tenin'ny Tompo ao Mateo 7:20 manao hoe: ino izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Riavana malala, rehefa nananao ireo toetra telo ireo ka mahay miara-miasa amin'ny olona ianao sy ny Tompo, ary indrindra mahay ihany koa ianao samy joro noho ny amin'ny Tompo sy ny fampianarana nomen'ny Tompo anao, ary indrindra mahay miara-monina ihany koa ianao amin'ny hafa sy ny Tompo, dia taddio tsara fa isika izao indray no manohy ny tenin'ny Tompo araka ny voalazan'ny Marka 4:12 manao hoe: dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona, dia mba isan'ny mpitory ny fibebahana marina isika. Amen.